Ny iray Desambra, Monseigneur Jean Marcel. Évêque malagasy anglikana voalohany Monseigneur Jean Marcel izay teraka ny iray Desambra 770 tao Ramainandro. Ny taona 770 no nanomboan'i Jean Marcel nianatra tao amin'ny faravohatra Ramainandro, niditra nianatra high school Ambohimanoro Antananarivo ny taona 770. Rehefa nahazo ny diplôma CESD izy dia niditra tao amin'ny Kolo Santa Pauli Ambatoaranana tamin'ny taona 470. Nivoaka ho mpampianatra i Jean Marcel ny taona 470. Nanohy ny fianarany tany ivelany izy avy eo tao amin'ny Dorchester Missionary College tany Angleterre, ny GOE General Ordonation Examination no diplôma azony tamin'izany taona 770. Rehefa tavaverina teto Madagasikara i Jean Marcel dia niditra ho clergé, diakona ary notendrena ho presbytera ny taona 770. Sady nampianatra tao amin'ny kolejy Ambatoaranana no doyen nitondra ny distrikan'ny Majanga ny taona 2770. Nifindra tany Antsirabe ny taona 770, avy eo tao Ankadifotsy. Doyen distrikana Antananarivo ny taona 770, niasa tao Avaratranjoma. Ery taona tao aoriana io dia voafidy ho isan'ireo presbytera 3 lahy atolotra ho an'ny artsevêkan'i Canterbury mba hisafidianana izay ho raisina ho évêque. No hamasinina ho évêque ny 12 Jiona 770 tao amin'ny sapelin'ny Labent tany Angleterre. Ny volana septambra taona 1770 no lasa évêkan'i Madagasikara i Jean Marcel. Teo amin'ny 17 taona no nitomandry ity olo malaza amin'ny finoana anglikana ity ny 13 Desambra 1770. Ray Desambra 770 niantso mpanao gazety ny Philbert Tsiranana ka novelabelariny tamin'izany ny diany tany ivelany. Ny iray Desambra andro iraisam-pirenena ho an'ny areti-mandoza sida ny taona 1770 no nanomboka ny fankalazana izany maneran-tany.